atosiny asemy radio nareo zao zanama tantarindra émission nosoratan'ny fanjaraza ovelomin'ny nofy sy Christophe Babiarmanana ary Slo José miaraka amin'ny Saoly mandray feo ando mandrindra ara teknika onja nanatotosa Slo José. Ka nahoana ry zareo lahy mety ho fandehan'io lalao famaranana amin'ny radio manana ary zalafinoana fa tsy maintsy ho azotsika ny amboara izandray tsy nanaiky fahaizantsika kitra ety amin'ny manodidina zay le vahavoazana maninona mihevitra ny azo fandresena melony lalao nefa nitanjaka sy fahaizan'ny fifanandrana tsy heverina kosa tsy mety ho azy any hoe tsy hoe hitsaina zany fa ny azo antoka azo fandreseny izay mpifaninana tsara fiomanana ka tsy manambany ny mpifanandrana aminy miezaka ny hiatrika azy hatramin'ny segondra farany ary amin'ny alalan'ny fanamafisana ny fanazara-tena no enti miatrika izany tsy avoatsika lesy raha reny ekipa anao famaranana amintsika reny a marina kosa lesy zany filazanay zany a zay tsara fiomanana tokoa no mpandresy tsy tsara fanomana tenitsika fa tombony lehibe ho atsika de satria tsika milala eto an-tanànatsika ihany reo mpifaninana hafa ngeka mbola mandeha di tongotra lalana adony roa farafahakeliny e vo tonga eto an-tanàna manatombo zany tsika ho amin'ny hery satria azalahy efa atrotoko ny di tongotra zay vo miatrika any lalao sika nefa tsy manao fifindran-terana fa avy hatrany de etan-tanàna ihany afakafaka mahito inona le ty nondrana indray laroto fa tsy tazanylaisany anga hoe izy zatsy atsaratareny miazo ny fatsakan' zatsy oy tena zany mariny en lisany aizy zany tena izy mariny iny manja na ialy ritsy ny lala masaka diaviny iny a ny bozaka manahatra seranony aza letsy la madamaka avokoa maika fa anjony volana ve lahy sa anao revingatra ka tsy ninofinofo mba za ihany kosa ve letsy no nampanjariana ho fiaramanidina mba amin'ny sambon-danitra ka nahatongavany teny amin'ny volana ka rosoa ary le roa rosoa amin'ny lalina kokoa raha anjony ny taraboly anaty maratra parimangano any hoe zay filazany la azy letsy fa niatsotra fotsiny a kanto sady meda le zanak'olona tena mampanonofy ampitsanganana tokoa letsy ry izy tena samvo reto se ranony azafanina maika fa safony le kely manapity letsy ka any akibony mamolo voly a niaza tratra ny any mariny niaza ray mipijoko roa ny samy vototra le client fa ny anao katrodony totoako atandre amin'le retsy fa nimbalatsy mba roa pahatra fangaly ety eloka ny mity a tsy eloka ny mity e satria Andriamanitra de fitiavana fa divazo edivana ny aminy ahiko fangaly tsy misy miady eo mba samy miderany akantony fotsiny letsy fa tsy miady samy miderany akantony tokoa fa tsy misy mitsiriritana maniry an'izany mario tiny a ilozako aloha Elisandro lafa manao anzy zanona Maria saraka misaotra inao manao zao mbola mijoro zao na de drotroko ny lalao baolina omaly izy reto tena tompo tanàna matsaka aleo filazaiko tsy montoyany milalao amikanjako ve a de ho resy zay fotsiny reraka nanoana anareo teo fa nareo tena tsy nisy napoka aza mandaja ry zanona Maria hitako hitanao fomba ny any reny e tsy maintsy mba misaka faharesena ihany koa indraindray fa tsy voatery eo mpandresy foana nge
tsy vitanina noana anareo tamin'ny lamako siorakoraka fotsiny zay fa mbola niantoka ny ranom-boankazonareo ihany koa nefa dia izay indray no zakany akora sy ny fanarabiana avy amin'ny mpanoana ny ekipan'ny fanandrina taminareo. Boribory mibaolina rikala raha vo zay omaly a amin'ny manaraka manarina tsy atao mason'ireo mpiara-milalao aminao rinaina fa ahoana enao io indrindra ny tena tsy nahavita azy teo maly. Aiza ve rangaty ka nataon'ny olona lalana fotsiny tsy takan'lenaina vodilarana tsy azo andinganana isan'andro reny. Ny loka angamba aiza kosa ny de hoe ny loka hita fa zaniko ny fahitako anao ny hirahira sy ninjakinjaka teny ampijerena baolina omaly iny mihitsy anefa ny tena tsy nahatafidirako tamin'ny lalao. Ny tsy fahaizana mibetsaka ka ny olona nanohana indray no an'liana. Sy aho herinainy tena marina nge zany ry zanona Marie variana loatra taminao ka tsy mifantoka tamin'ny lalao saiko notanotana be ny foko ny banjina ny fihetsika sy nandreny feo manganao anika vahoatra hatramin'ny ozatro ray manontolo redirediny tsy nahazondro mifany ianao ndre matoa. Aleo ilosako fa tao mibedibedy itsy zanona Maria. Inona bedibedy ny fo adalany adalam-pity fity mity anao veloma ianao rytovolahy be fitiavana losako za tenao ndo tratry ny miaro motapiteo ka hitako loza imezako malakolako fa raha ngita sabana raha ngita ho ny sarobahana raha mba ngita mifandray tendro sy mifaningom-paka tokoa mantsy ny fitiavantsika roa dia tsy vita no sarobahana fa ho tena vita fato maty mihitsy. Ndray tena efa dingana lehibe aloha iny fahasahiko namboraka ny fitiavako tamin'ny zanona Marie iny dia ahoana ltirinaina lasa lavitra nge zany sain'ny tovolahy zany sa lasa nananjoy an'izany Marie ka ny tena be ny lasa isa tavela eto mahalela ny drodroan'ny mpifanandrina tamin'lahy androany ray elany seraniny zany Marie ka faniny mitambatra ny fahoriany lange zany tsy misy fahoriany zany le tsy eo hitako ny mifanohitra amin'izany azy fa ahoana ty ahoana tokoa le tirinaina tazanay ngela nitafanahharitra tamin'izany Marie teo to manga ny tafa raha ny fanombananay ro lahy azy avolavitra nefa no natrononay ela to tava manjonitra no hitanay manoatra tokoa le tsy noho ny ranao tamin'ny bato tazany davitra mangipotsy ohatran'ny korindrano noho ny tomorona nefa tsy azo andraofana afa ahoana le tsy ny tena fandehany teo tombana ihany tokoa ny enlisany fa ahoana tsy manjomitra fa tsy endan'ny aravonana afahany zanona Marie foko tsy lasa ambolany fa manakatakatra sahady ny hodia volam-pararano ny fitiavanay tafalatsaka letsy minona le tiany latsaka tafalatsaka tafalatsaka ao am-pony ny vatofantsiky ny fitiavako lainge ela mandainga ka raha tsinona letsika aza mino dia aza mahatoky naborako tamin'ny fitiavako fitiavana ihany ko ny setriny koa aza gaga raha fanina manekely etsy elisany fa lasako zanona Maria tena marina velo ty zany aza mino dia aza mahatoky iny amin'ilay isan'ny fanompody iza letsy iny tokoa ny enlaranaina fa iny ny tomampikoropaka an'lay fangatsy efa tafalatsaka ny vato fantsika ny tomatahotra amin'ny fitopan'ny onja ny sambo tsy zandry zalafa zao ndotsika andeha sao hitany eto ka lazay mifampifosa azy dia hitezerany eo rehefa miona zay andao letsy ndao fa aza mijanona eto
any an-tanàna tohizana ny resaka andao a. Varivariny lavitra ve zato izy ry Jeanne Marie ka tsy mahita any ambany maso tsony a? Ay, tovy sy rivo. Manahoana nareo? Salama. Azafady fa tena tsy tasako nareo roalahy. Ary mba aiza ho anainy? Ny anao koa tsy teto aloha natrihana fa inaina tsy eo indray no... Efa zatra loatra ny mahita nareo telona tsy misaradiaka zany re mampanontany ahy eo e. So de mba tsy zany kosa fa... Hita ho a. Inona moa zay roalahy e? Roa tsy mahaleo ny ray. Inona koa ny dikan'izany teniteneninao zany? Ka na eto azy zay inaina ihany ny tadiavinareo ko. Ny aloklery fotsiny aza de fa ampy anakona ny fatapenay roalako. Fa ahoany? Ino ty saritsary teninareo roalahy ty fa tena tsy azoko mihitsy. Efa hitanay sady renay angeny aminareo sinay na ry Jeanne Marie e. Ay. Mazavazava ratsy amin'izay ny tianareo roalahy ambara. Azonao ihany ingy le izy fa ianao mihitsy ny mody mba manaridianay roalahy eo e. Ka namelokaninay na zany nareo roalahy sa... Zany koa ve dia namelohanay azy e. Samy namanay ange na ianao na inay na ry Jeanne Marie e. Ary efa dedaka sy miambo tsy tompony sahady zany le nay nandoziny raha azoko tsara. Sanga mbola nanaiky ny fitiavany. Inona tokoa nefa ny antony tsy anaikiko anay e. To lasa ambinano a Jeanne Marie zany e. Io angeny le nolazaiko teo hoe mialoko le ry fotsiny de fa ampy anakona ny tena benay roalahy. Mbola anday ihany ianao? Tsy misy an'izany izy reto a. Mieritreritra fotsiny aho hoe sao de mba nidivanareo roalahy ary ny zanak'olona iny. Gagagaga ihany amantsy tsy mahita azy tafaraka aminareo roalahy etoko. Tsy misy an'izany re, mba tsy tafaraka fotsiny zay androany. Ho hitanao ange fa tsy maintsy tonga eo iny afaka fotoana foy e. Ay, lozako nareo roalahy ka, mbola maiketsena. De, fa tsy andry anay na? Aza manany any eo reto a, lasa ka? Tsy misy afatra? Si, lasa fa eo nareo. Tena lasa an'le ry marina le tsy nientana. Ka inona zany fa tsy mpitandamba sisitsika roalahy? Ka mbola hafa le tsy Jeanne Marie a? Izy aloha zay e. Saingy tsy farafatiny ka itao manina ampiakarana. Nay aletsy mba inaina? Mamozy aletsy ranona fa nananina ambony vatolampiny ekizy a. Zao tokoa ny tonga an'le fitenenana hoe lamba marambato, ny savony akany fisana kaleo moa de sa andao le tsy hamonjy fidiana va tsy ndao e. Naina, ndao nge sika senao hitokana kely etsy e. Misy resaka ataoko aminao zay. Tsy maninona? Tena tsy maninona mihitsy a. Ny tafa aminao ndray ve ka ierana ry Jeanne Marie? Eto ambody azo eto sika no hiresaka. Ka hipetraka sa hitsangana tsika? Aleo mitsangana fa tsy maninona ka? Tonga de fantatro fa setra n'ilay antsoko ny ray andro ry zao no... Aza maiky. Fa ahoana kosa e? Inona aloha ny resaka nataonao tamin'ny tovy sy rivo? Resaka baolina sa resaka... Resaka mombaka? Samy niara zaza, niara ny lalao, niaraka dala sy endry ary niara ny tombo teto an-tanàna tsika ko inona moa no ho tombo pahalalana manokana ananako momba anao ka andeha ho tantaraiko amin'izy roalahy. Aza mody adala. Fa hoe inona moa no izy izy roalahy? Mpifaninona moa zasy ianao? Tsy matiny. Menatra. Ity ianao fa mivoara-mena takany voatabia masaka. Maninona ianao manora tena tao voatango orinaina? Mbola eny tsady efa voatango no anarany.
Zany Maria. Inona? Ka tiako be nge ianao e. Azo mena tsiny ara efa manangana kiady sahady na de mbola tsy nanohina ny azoko azy ianao. De vatranao mandangy amin'ny namanao, mandangy amin'ny tenanao ihany koa azy ianao. Nandainga tamin'izy voalahy aloha de kiko e, fa raha hoe mandangy amin'ny tenako mankahery foany marimarina kokory zanona Maria. Tena tiako andeo ahy ianao e. Fa zanga moa efa nanaky no tiavinao na itianao rinay? Tsy ambolana ka, fa mino aho ary manantena fa ny fitiavako sy ny anao de ifamatotra ary ho fatimaty mihitsy aza. Be finoana kosa ny havako zany a. Za indray a. Aza manao anino e, ka efa hoe tiako be faran'izay tiako mihitsy ho ahy ianao ry zany Maria. Raha tianao ary a de ahoana e? De tiako ka, tiako ianao satria tiako, ka ny tiavako anao de no ianao tiako sady tiako tena tiako. Endrika fity mity anao ny foko sy ny amiko manontolo ry zanona Maria. Aza teo tantara be oreny babay sy lovohatra ary zany fitiavana zany fa tsy tiako. Tsy tianao ahoana ry... Tiako akalazaina ka. Satria koa ianao tia. Fa inona ary ny andrasanao akoatr'izay e? Ndray, zay mihitsy le fa nandrasako atr'izay ka. Tiako ianao, tia ianao, fity mifankaty. Ay, tena tsy ombotratra ny hafaliako, etsoroako ny tiako. Ay, mahamenatra raha hitan'ny ololeo ka. Tsy fantatrao anga fa mbola sarotiny amin'ny fanehoam-pitiavana imasom-bahoaka ny olona ety amintsika. Ka may ako, dotra n'le fity vahoaka tsy mahalala an'izay fady tany intsony e. Zany Maria. Inona? Mpifankaty zany tsika roa manomboko zao a. Fa ho alako ianao raha toa ka izany ny rerehanao eto an-tanàna, indrindra mitovy sy rivo. Mahazo mahatoky ianao raha izany ka. Ataontsika fity tsy ambarambara havana aman-tsakaizany antsika mandrapa. Mandra-pahoviana tokoa ny kobokobona antsika ny fifankatiavantsika zany ry zanona Maria. Mandra-pahamoty azy ka. Mbola fity adaladala aloha zao ny antsika ka tsy ahalala akory izay ho ampitso. Matoky ianao ry zanona Maria. Ataontsika velo ranombazimba ny fifankatiavantsika roa ka zay mivadika aloha ho kely ila sa... Rehefa samy tirinaina de ahoana? Mifampatoky sy mifandefitra ary mifanaja. Mahazo matoky ianao fa ho tianao hatrany a. Misaotra ry zanona Maria. Za koa torak' izany hatrany. Andao amin'izay aly eto ka. Hita nitovy sy rivo eto indray sika ka ho afa-bintana amin'ny any reny eo. Tena niova mihitsy le tsy nainatra amin'izay nifankatiavany tamin'izany Maria zay a. Eno aletsy, zara raha miresaka amintsika roa lahy izy. Ary zary le ry raha mba mamonjy fanazarantena amin'ny baolina. Ka isika roa lahy zay azo lazay no namany akaiky aza adinitra. Maika fa ny akama hafa. Sary mpisaina ny an'lahy. Ty tamity le ry. Asana hijanona iresadresaka amintsika indray na tsy? Ka ahoana ry izy voalahy. Ino ty miainoaino fotsiny ty e? Ahoana letsy naina? Ahoana e? Tsy miainoaino letsy fa mangasiasy tao ankiziny loza-tsakay za. Fa ahoana? Manatsafa tahaka ampakafo koa lesy lahy zany marina moa. Adiliny lahy mihitsy mantsy ny akama tato ato zay e. Sondrina loatra lahy amin'izany Maria de manadino anay. Hatramin'ny famonjena amin'ny fanazarantena amin'ny baolina aza tsy araka elatsony. Tsy hita letsy fa... Raharaha le nity an. Azo mena tsiny ry izy roalahy fa mbola fity vao le izy ka
Satrotsy lozana. Ary sao de mba tsy avelan' zany Maria fanerasera aminay tsony ary elaty. Aiza kosa letsy e. Fa de adiny fotsiny zany ny akama. Zao ry Zolany marina. Da de somary mametra kolaka ny fiarahantsika ihany aza. Fa hoana ty? Mampinamana be atsika telo lahy de tsy tia noho ny faneraserahantsika be loatra. Sao tsy hisy afa-tsy ny firesadresahana aminareo Rolany momba anay sy ny momba azy manokana no ataotsika raharaha. Ka raha tsy zaza kely letsika. Fa zao e. Tiako zany Maria. Elisany ko tsy foko. Tsy ho vatrako ny tsy tantara milisany tsy ndraindray ny momba anay. Raha zay no ahatsara ny fifankatiavan'ilay isany afaka mandefitra letsy zay a. Nefa nye letsy tsy izany ko ny tsy hinamanana e. Ny finamanantsika ny talohan'ny fifankatiavanay zany Maria. De ahoana ary ny hevitra lahy e? Tsy ho tapahana letsy ny serasera eo amintsika. Manomboko zao a. Raha miresaka n'izany Maria tsika teo lahy de atao hoe zanamany anarany mba tsy alalan'ny olona azy. Tsy ratsy kosa aloha le hoe zanama e. Ary raha fantana fantatry ny olona zany de ahoana? Mba ho tsika telo lahy ihany letsy no alalan'izany a. Ekena ary fa iova ho zanama zany manomboka etiny hoe zany Maria e. De ahoana aloha ny ray aman-dren'ilay isany am'izao fiarahan'ilay isany zao e. Ka eo mihitsy angely tena olany. Fa ahoana? Ainy lisany ihany ny fomba tany eto amintsika. Fady eto amin'ny fiarahamoniny zany hoe tovolahy sy tovovavy maneho fifankatiavany masom-bahoaka raha tsy efa vita fomba ka ankasitrahan'ny ray aman-dreny rotonta. Loza tokoa le resika. Na mifankatia aza de miafina zay tsy izy. Rehefa solafaka nefa avy eo vao samy mitorapaka ny ray aman-dreny. Ny mihina miafina tahaky ny mangalam-pihinana nefa no ahitana fi kokoa nefa de izay mihina miafina ihany koa nefa no kenda. Tsy misy mahay tahaky ny mpangalam-pihinana koa letsy fa raha mikitrana ny takobilany miontana ray ihany ny fony a. Ny ary zalahy zao a, le mifankatia miafina leokiany. Fa ty vady amboarina mbola mahazo laky eto amintsika ty ny tena tsy toako. Za zao mbola mampanahy anay zany sy zanama letsy a, zanama. Ay tokoa moa. Tahaky le rafotsy be maka eran'izay roa e. Ny azo ahina, ny tsy azo ahina. Aza be fanahina am'izany letsy fa ny fitiavana nge ka afaka manova ny zavatra e. Adiny langa fa ny fitiavana ny lehibe indrindra. Ka raha efa mba mikasakasa an'izay mety ho vady amboarina amiko tokoa moa reo ray aman-dreniko. Afaky ny anao inona? Tahaka izany koa ny zanama. Raha tena fitiavana lalipaka sy tsy antery letsy ny famatsorana roa tsy tokony anana ia am'izany ala isany a. Adiny langa fa izay natambatr'Andriamanitra tsy voasarak'olombelona. Vao manomboka ve letsy de fa hoe be fanahina tahaka izany sady a. Mahereza de matojo zay irina fa aza mora ketraka tahaka io e. Ka le fomba tany eto amintsika mihitsy no mahabe ahy letsy a. Nen'ireny anapahavonay anankiroa reny angely ety ka samy vadina tolotra avokoa fa tsy mba vokatry ny safidi-pony e. Zany a. De manala fa hoe efa misy vehivavy kasakasan'ny ray aman-dren'ny lahy ho vadiny lahy koa any. De ho foana daholo ny fikasana sy ny nofinofo maminay zanama. Zay mahasolo etsy ataon'Andriamanitra. Raha zanama no ilay fanahy silaky ilay fanahy lahy de tsy maintsy ho tanteraka ny amin'ny lisany. Zay letsy no mba irina. Miandratra amin'ny hariva ho maly ry zanona Maria nefa tsy tonga ianao de nangahy ery teto a. Tena miala tsiny irena fa misy an'ireo vahiny avy any Antananarivo ireo ao aminay de tena tsy afa-mivoaka mihitsy a.
tezitra ianao tsy hainao angaly hoe tsongotsongon'olo tiana ka namarary aza iafiny e tolona amin-draha laka aleo lavony toy izay ahalavo azy tezitra zany ianao nydikan'izany saingy tsy tezitra zany re ianao ary zany sahirana tamin'ny vahininareo ataoko fa hoe adininao aza amin'ny fotoanantsika omaly tsy adiniko afa zay ny antony fa zaorinaina ahoana ry zanona Maria tsy zany aho fa misy an'le zanatra vavinenina izay o tonga ao izy dia nandesy lahatra ny dada sy neny izy fa hitondra ho any Antananarivo ony dia anao inona any ony ianao io fanasa ony dia avy hatrako dia misy asa mifanaraka amin'le fifanana to vola betsaka ny mampanentenaino azoko raha manaiky dada sy neny dia anaika an'izany ve ianao dada sy neny aloha efa resy lahatra avy hatrany za no misalasala sady matahotra fiainany any arivo any nefa ahoana ry zanona Maria fantatro amin'ny firesaka izy mivady fa maniry akolaka izy dia andeha zany ianao dia ahoana ny amintsika misy dinany fanaovantsika nge ry zanona Maria fa sao adininao eny tsy manadininy dinany fanaovana ary naina sady tsy anadinanao ihany koa tsy maintsy mandeha nefa satria efa nanaiky dada sy neny tsy afaka ny andahazy mivady manany amin'ny hoavintsika ry zanona Maria fa tsy afeniko anao naina koa zao Antananarivo zao ange ony manome toky anao ary naina fa hitandro ny dinam-pitiny fanaovantsika ho resahako amin'io raha vaviko io momba antsika rehefa tonga any dia asaiko mitady asa ho anao any koa izy mba tsy hatapaka ny fifaneraserantsika roa mivantana fa sarotra ho ahy kosa amin'izay fotoana izay ny andresy lahatra ireo ray aman-dreniko ny amin'ny alako ety ambanivohitra aza dinoina fa mbola mifikitra ntanteraka amin'ny tany sy ny fiompiana nge ireo ray aman-dreniko ireo ry zanona Maria ny asa rotam-piaro amin'ny fomba tany ety amintsika mangony fotsiny ilay ny fivoarana ny serasera sy fahalalana fianakafako ohatran'ny mahazatra ka tsy tokony ho sarotiny amin'izay fivelarana ny fiainam-piarahamonina hafa izy ireo ry naina dia sanatriva eo tahaka ny tsaramaso nambolena ankizy ny fitiavantsika ka voavaky roa dia hohaniny eo koa vao mitrebona dia haniny ondry ary vao mamelana dia rahoan'ny omby tsy misy an'izany ry naina tsy ho nielanela tany no ampifony fitiavantsika oka hifampatoboka isika ary samy monina iady amin'izay mety ho fakapanahy adininao anga fa masiny le dina fanaovantsika roa ka ny lavitry ny maso ange ho ny lavitry ny fo eny ho voatohatrao ve ny rendrarendra ny arivo sy ny rentiny firifiry akory izay efa nylokaloka ny tsosolafaka ny rentiny arivo izay fa lavo ihany tsy mahaendry ny endry ny fakapanahy ry zanona Maria Andriamanitra dia fitiavana ary naina kosa misika manankina ny fiainantsika aminy mahay mandahatra ny zavatra rehetra izy raha sitrapony fa tsy vokatry ny etretra ny mampiray antsika dia tsy maintsy ho tafaraka mandrakizay sika dia ankinina amin'ny fitiavantsika ry zanona Maria mahatoky anao ary matoky fa tsy anadino anao ary tsy vadika aminao izany mihitsy za koa toraka izany ry naina oka ifampatoky sika ary samy hivonona iady amin'izay mety ho fakapanahy ataotsika telo laka malomaloka etsy amin'ny vody azo etsy aloha entsika no miresaka misy vaovao mahafaly angary naina no to folo afatra mihitsy ala amin'ity fotoana antsika ity nahita ny zanamaha Antananarivo vela tsy efa telo volana ve zay no nandehanany zanamaha
efa 3 volana mahery zay ny nandrianany. Aloaloha etsika mipetraka eto no misy alokaloka. Ka inona ary zato vaovao fa tena efa dodina eny zay elo aly etsy to ilo zany la ho any Antananarivo any koa zay raha mitombona ny faminaniko. Vaovao manimba saina letsy no tantaraiko am'lisany. Fa misy inona ty? Momba na resy zanamara. Ny tena marina de ny momba ny zanamala izy. Ahoana? Niakatra tany Antananarivo mibavinay de nahita ny zanamà tany. Hitany koa ny toeram-piasany. Ka ninona am'izany manimba ny sainy lahy? Nampitondra hafatra ho any lahy nga zanamà? Fangamo le ty fantatry ny bavinay ny fiarahanay zanamà. Lisany ihany ny fanafenana ny fifankatiavana misy eo amin'ny tanora mifankatia eto an-tanàna. Amin'ny mampinamana mpiray tanàna no nahatonga ny bavinay tantara fa tsy misy eritreritra hafa mihitsy akory. Ka manahoana hony izy ihany rinaina milamina. Saika tsy nahafantatra azy ange hono ty ny bavinay. Fa hono? Niova be mihitsy ny zanamà. Very tanteraka le bika manendrika mahatamba ny vohibavy azy fa efa tena nahazo volotany ka tsy mena mitaha amin'ny zanak'arivo e. Zany ve le ty? Ka tsy vao mainka ny tombo avy folo eny ny atsaratarehiny. Angamba isy toy izany ndray ve letsy e? Mety ihany koa laha sao de inona zany ny asa ataony any ry? Ka le asa ataony mihitsy no hafahafa raha ny fitantara ny bavinay azy e. Hafahafa ahoany? Am'izany trano fandraisam-bahiny lehibe ao Antananarivo zany hono izy no miasa. Tsy ratsy kosa zany a? Tsy ratsy ho ela. Ny fisin'ireo tovovavy tsara tarehy amam-bika toandry zanamà hono ny tena mahatonga an'ireo vahiny na vazaha zany na malagasy ho tamana sy ho maro am'izany trano fandraisam-bahiny lehibe zany. Tena ratsy tokoa ny an'lara izany. Fa ratsy ahoana e? Ka rehefa be ve ny vahiny tsy ho betsaka toy izany koa ny vola azo de azo antoka fa misimisy ihany zany ny karama. Tena tsy mahataka zavatra elaka. Anga iveriny lafa ho finaritra amin'ny masony mahita fotsiny ireo vahiny ka hoe zay no mahatamana azy eo. To azoazoko sara tsaina tokoa le tsy izy zany ka. Fa ahoana aloha ny nahafantara mibaviny lahy zany e? Sao de mba mitantara boby fotsiny koa mantsy mibaviny lahy. Ka inona moa le tsy ny tombo tsy ho azony amin'ny fitantarana an'izany fa na izy aza angely ety ka mba mitsitra ny zanamà e. Fa ahoana aloha ny nahafantara mibaviny lahy n'izany rehetra zany e? Ramatoa anankiray mpanadio ao amin'io trano fandraisam-bahiny io no nampiresahany. De nitantara tamin'ny fiainan'ireo tovovavy miasa ao amin'io toerana io. Ka raha azoko tsara nge zany de reo tovovavy reo mijono arangarangitsariana vahiny ao amin'izany toerana zany e? Sa tsy zany e? Ka raha atao jony fotsiny moa maninona fa ny atao isan'entana jifain'ny vahiny tsy laitra. Tena zany mihitsy le tsy fa nibavinay tsy te hivantana fotsiny. Ka asa fivarota-tena nkely ty zany e? Zany letsy ny tena asa fandroboana an'ireo tanora hivarotena. Ravirafizana vola sy rendrarendra isan-karazany tovovavy sasantsasany de roboka. De ahoana? Inona no ataony lahy manoloana an'izany rinaina? Tao resy tsy miady ary zalahy. Tsotsotra nge zany fitantarako azy zany fa raha ny fomba ny tantara mibavinay azy ka tena mampiorikoditra e. Latsa-dranomaso mihitsy ary izy raha ny tantaran'izany tao an-trano. Tena ny varina any amin'ny fahaverezana hono lesy zany namary tovovavy tso-piaina fahiny a. Aza mbola mamofo letsy e. Mety mbola ho avitra zanamà fa azakivy amboniny any lahy. Mariny zany. Hiaraka hevitra zay tokony atao sika. Anampy an'lahy zay ka zao a. Samy mitady paika sika. De atao zay ionany lahy amin'ny zanamà any Antananarivo. Tsy maintsy atao maty paika anefa zany satria tsy atao misy mahalala hoe iona amin'ny zanamà no tena fototiako. Zay mihitsy e. Après sao ihany mibaviny lahy de atao zay alalan'le toerana iasan'ny zanamà. De mandeha faran'izay ainga ny lahy satria mety mbola tsy ho tratrariana ny fanavotana an'iny zanak'olona iny. Ka fantatry ny ray aman-dreny ve aloha zany zava-manjoan'ny zanamà zany sa tsy e? Mino fa tsy fantany.
Mino fa tsy fantany sady bavinay koa ngety samy tantaran'izany amin'izy ireo zay tao an-trano aza mifera mafy tsy ilazan'izany sa hony ataon'ny olona hoe fielonana indray raha mitantaran'izany. Tena marina aloha ny azy aleo mitady hevitra andehanany lany an-Tananarivo. Raha tafaraka any aloha tsika telo lahy vao maika ho tsara ny dimy. Raha nindresy lahatra hiverina any ambanivohitra aloronayna ataovy nofinofy izany tsara ho amin'ny maso tsy miangatra e. Iza mety kokoa le Jeanne Marie tambanivohibavy fahiny sa zao Jeanne Marie zanaky ny fivoarana manoloananao zao? Tsy misalasala milaza fa kanto de kanto tokoa ianao zao raha tombanany ivelany. Tanao zany mivoatra be tokoa angamba ny vatanao sy ny sainao fa le fanamaha olona ao anatinao fantatrao ve hoe nidina any amin'ny zanatohatra fahafiry ny fahaverezana. Tena daly ianao tsoroko aminao anefa rinaina fa taty andreny vohatra vao nahatsapa fa hay fiainana lavitry ny tena fandrosoana sy fivoarana no mibeazako hatramin'izay tsy mampivoatra fa vao maika aza mahadonto ny fiainana amin'ny tontolo ambanivohitra. Diso ianao e. Satria nahoana? Ny any ambanivohitra mbola tena mandala ny fanamaha olona. Mbola lalain'ny olona ny fatratra ny fahambonian'ny fanahy mihoatra ny rendrarendra sy ny aitraitra ivelany. Izay akoso bola mena fotsiny ihany. Aza mandany andro mandresy lahatra ianao rinaina. Efa nafoky tanteraka ny fizedrana ny raninandro sy ny fanalamaraina ny ambanivohitra. Fotoamanjezika, ny tsakarano, ny totovary sy ny sisa. Izay samy fiainana zary monotone, tsy misy fivoarana sy tsy mampivoatra e. Ary ny fitiavantsika mba ahoana ry Jeanne Marie adinonao ny dinan'ny fanaovana ny fampilokalokanana hatramin'ny fotoana farany fandozantsika efa bolana lasa zay. Tsy hoe adinoko akory reny fa eritreretiko hoe no fiandreny irinaina no fomamitsay ho tanterahana. Mihepitra ve ianao fa ahavitan'ny fiainako raha zao fahitanao azy zao? Mamoiza rinaina tsoko aminao fa ny tarigetrako zao de ny anambady vazaha sady be voly reny ny mahay mamaly faly Tena vokatry ny fonao ve zany ry Jeanne Marie? Tena foko tsy misy olakolaka zany. Andrekako dadanay sy neninay ara faly ery ny lazako an'izany. Faly izy ireo satria tsy fantany tena fiainanao aty. Faly izy satria tsy fahita firy amin'ny tovovavy avy any amintsika zany hoe manambady vazaha zany. Faly izy satria heveriny fa faratapon'ny fahasambarany zany hoe zanany vavy anambady vazaha. Faly izy satria zay vao mihiratra le masony jamba tao anatin'ny tontolo ambanivohitra. Fa hiratra lavitra noho izany ny masony rehefa ho tratry ny atambotry roa amantany ny zanany vavy. Fa toa manozina ry tony mahaiza mionona ry sea. Zare rengy ny tovovavy tao an-tanàna ka nahoana moa dia hamoizana fotaka izany? Mety tsy hamoy foa angamba satria mba mahalala tsy tiana ihany koa zao lehilahy zao. Na izany aza nefa tsy mora amiko ny hamoy anao ka anadinony amintsika ry Jeanne Marie. Nefa dia izay efa voalazako anao izay ny marina ary tsy miolaka tatao-poko. Afoy zoa forokely arelatra ka aza tanana tsony fa avelao sidiny irery. Mahaleova mahalasana ry Jeanne Marie. Alohan'ny andehanako Odrapitso dia mbola andalo ametra-beloma aminao ihany aza misahirana mandalo eto amiko akory ianao fa misy le fa mifanao fotoana amiko Rapitso. So manko dia angay sy tonatonana eto fotsiny zato ianao. Eny ary veloma renao ry Jeanne Marie avako. Nde amonjy an'le akany nahafoizantsika, le akany ny raha antsika sianao ny santatra ny fiainam-pitiavana. Veloma ianao.
tena mampalahelo tokoa le tsy ala raha izany ny vokatry ny feonany lahy tamin'ny zanama. Na zanama koa aza ngely tsy tena mampalahelo tokoa raha manary tena vokatry ny rendrarendra ivelany sy ny fahadison-dalana tahaka izany e. Tena kivy ary zalahy, saingy tsy afaka hanery olona amin'ny sitrapony a. Raha za kosa aloha ry rivo a, tsy mba hanana tsehi-po amin'ny zanama zany a. Aiza ve iletsika ny olona tonga nala azy amin'ny onaona ny fahaverezana indray no ataony troso-bo tanana. Oka ho azony azy le tsirinaina fa afaka didy elahy. Amin'ny lafiny ray aloha dia marina ny elarotoa. Aza adinoina aloha fa olo tiako sy nametrahako ny fanantenako ange zanama, ary mbola fitiavako azy ihany koa ny nahatonga hiala nenina ka handresy lahatra azy, tsy hanohy an'io asa manimba azy io. De zay anefa ny vokany. Nitondra teny ny voaka tahaka ny elikany solatsolana nandroso ohatran'ny tompony ela. Miala tsiny amin'ny fanoharana fa teny tsy misorona ania. Mamoiza letsy fa nananina ambony vatolampiny ekizy a, tsy zay moa le fiteniny la. Ny amoy mety ho vita ihany letsy a. Fa asa raha andra ny sainy lisany, mieritreritra hoe misy namana lavo mitrosina amin'ny tany nefa de anaraby sy iome azy fotsiny ny ataony lisany fa tsy mba miezaka akory anarina azy. Mbola andeha anatona ny zanamandray zany elahy handresy lahatra azy iverina ty an-tanàna. Raha izay ny mety hanavotana azy ka maninona moa e. Saingy tsy voatery iona aminy afa. Izay ro lahy ndray zany no sisika lahoany. Miala andarana avy hatrany a. Irivony tsy haiko. Day azafady. Tsy avy hatrany ny valindra zany antena ilahy am'izany. Elaza tsy maharesy lahatra ka zay ndray no. Tsy izany letsy a. Azavaina amin'ireo ray aman-dreny ny tena zava-misy marina de anjaran'izy ireo sisa. Marina de marina le tenin'ny anavaviny lahy hoe tsy tantara zay fiainany zanama amin'ny olona eto an-tanàna, indrindra amin'ny ray aman-dreniny zanama. So ataon'ny olona fielonana amin'ny fanaovana an'izany. No avy ny lahy le tsy atreha anarinaina. Tsy farafaty le tsinika hitomanina-piakarana. Aza malahelo voalavo maty fa ny any an-tsaha mbola betsaka. Or zalahy, afakafaka rahito. Le tiako le sy manaitra tsy. Sady anony any le tsy ny sangy ratsika. Fa tsy hitany langa zatsy zazavavy miloloso bika miorika vatsy andoha sazatsy. Ay ve ivola soa e. Efa fanao lisany mantsy isak'izay mahita ny zanama le hoe afakafaka mahita ka zay ny nanaitra. Ampitao aminy le tsy le afatra rivo a. Afatrinina. Avy any amin'izy andray zao zany. Afatra afatsily avy amin'ny vola soa letsy a. Nomboka indray le tsy lisany ka. Ny atratra ty tsy lafo ka hoe atsoky io ray belona. Aza mana be olana tsony le tsy lisany ka. Arakaraka elahy kosa aloha mahaolana na tsy mahaolana an'le izy. Ta ohatry ny bekiby ny ampitanay an'le afatra. Fa vavako so misy sira le izy ka asakasaka elahy inana azy. Fonga letsy de fa tsy ambatorampy ny resaka rivo a. Zao letsy e. Tamitsika telona mifanatitra teny amin'ny toby fiantsonan'ny taxi brosy iny de ahoana? Nisy maso mahatsikaritra ka lina ty alalany atondiany lahy. Iza le ty? Ivola soa e. Tsy andron'izay nahitanana ireo lahy taty an-tanàna na de andinanay. Ny fotoran mafy zay reo lahy. Hoe hoaiza hono lahy. Andeha hiasa any andrenivohitra ve hono. De sy ny sisa. Mody ny tsahoana ireo lahy hoe nahita asa tsara ny tany lavitra lahy ka mety tsy hiveriny eto an-tanàna itsondry. Tsy azoko hoe inona moa zany ny idirany amin'ny fiainan'ny afy e. Ho azony lahy fa ianao ny toyany e. Kenda tsy nalopeo izy raha nolazainay fa tsy hiveriny itsony lahy. Nangano any masony. Ary efa tena saika latsaka mihitsy. Fa fantany angano momba ilay zanama na mety nambara lisan'ny azy ny atondiako. Raha ny amin'ny lasy zanama aloha. Hoe ahoana? De tsy hitanay soritra teny aminy sy tamin'ny fomba firesany mihitsy ny mety ho fahafantarany azy. Zay indray tsy zazakely ka hivadika amin'ny efa ny fanarahantsika e. Tsy nilaza azy ny atondiany lahy mihitsy zay.
ho lava loatra le tsy raha mbola toizana. Raha fitinina de zao, efa elaela ho ny vola sony tsy nitsahatra nangata-maso tamin'lahy. Ny fietsiny sy ny fiteny noho ny rehefa mba tafaresaka amin'lahy de samy noho izany anintona sy ampabo an'lahy sangy risy enefa fa tsy mba ny sento azy kely akorony alahy. tia an'lahy le tsy ny zanak'olona iny e. Zay ny tena mahafitina andresaka. Fa nalaza n'izany mivantana tamin'ny lisany veloha izy e. Rehefa tena kendakenda nila tsy nahalopeo intsony izy ary efa tena saika latsaka tomany iny de lazainay azy ny marina fa andeha mangiavana fotsiny alahy ary verina afaka telona raha ely indrindra. Oko zany le tiany hafaliany ka vao nandrehan'izany e. Kasa inona indray ny porofo hafa tadiaviny lahy hoento maneo fa adala amin'lahy vola soa tiany lahy izy saingy tsy samamboraka izany so ataony lahy hoe manangy lahy io. Ary lahy lety mba tiany lahy ve kala ratsy iny. Pejy vaovao indray zany ary zalahy marina. De ho tantara hafa indray zany zao a. Sady jereo angety indrainy e, tsy mandao ny lalana nombany vola soa mihitsy ny masony lery. Lisany koa letsy. De arabaina le tsirinaina vita somatsara ny raharam-panambadiany lasy vola soa. De totosa tsy azo tsampona tsy azo tambina letsy ny fanambadiany lisany e. Marena tokatrano de ho aranjaza lahy sy ho aranjaza vavy lisany. Tena mankasitraka era-po era-tsaina ry izy roa lahy. De mana rano dianay koa lisany e. Tonga avaingana ny lisany mba irahantsika mifaly. Ho tonga tokoa letsy zany rehefa mpi amin'ny fotoanany. Tena tsy diso anjary elahy nahazo ny vola soa saika very tamin'ny zanamah elahy. Tody tsorohitra moron-dalana letsy zanamah. Tsy nariko fa narindreniny. Namary tena letsy izy ny tena marina. Zay ny marina kokoa. Zazavavy tsy andambasarika izy. Tsy adidiny lahy fa adidiny ray aman-dreniny. Izy tena ny namary tena kady mora eo ray aman-dreniny nakasitraka ny nataony. Okary zalahy zanamasy ny tantara no any fa zay mahasoa atao a. Mbola tsy nitantaraiko an'lisany tokoa ny fionanay zanamah. Andro vitsy melohan'ny raharanay sy vola soa io. Ay io misy an'izany e. Tantarao ilitsy. Zay telo mianaka le nividy entana noentina nomana ny raharanay de nifankahita tamin'ny zanamah zay. Nangataka iresaka mitokana tamiko zanamah. De ahoana ty? Zay ho ny voatsapa fa tena niosina tanteraka amin'ny lotony fahaverezana tokoa ny tenany. Tsotsapaika izy zany ka matim-bely e. Mahatsiaro voatona tahaka izany ka inona ny tsy miverenana aty an-tanàna manarina ny fiainana. Tsahony izy e. Ankoatra ny tahotr'ireo ray aman-dreniny sy ny fianakaviana de eo ihany koa ny henatra amin'ny tany amamonina. Ka tsy nikasakasa ny iverina amin'lahy. Nanenina mafony izy tsy niaino an'ireny nianatra nataoko azy ireny e. Efa taty aoriana ho voatsapa fa zay nitarihiko azy tokoa ny tena lala mahitsy sy marina. De ahoana ho ah tsy nisisika iverina tamin'lahy ve izy? Niodikodina tamin'izany tokoa ny resany saingy rehefa noazavaiko tamin'ny marina rehetra momba anay sy vola soa de ranomaso sy nenina sisa no hanina tony. So de mba nentanentana tamin'indray ary ny fonolahy sady izy ny mahalala zay nitranga tany amin'tsy tamin'ny masonay tany. Ho tsiraviny lara ela zonina nireny fitantaran'ny fiainany fa tena fahoana ka. Raha tsorina letsy de zarikilalao sy fialam-boliny zay lehilahy rehetra manam-boly zanamasy ireo tovovavy miaraka aminy a. Mpivarotena zay asa mpivarotena zay ny tena ataony ao amin'io trano fandraisam-bahiny ambara fahisany io.
ka inona ny mbola ifikirany amin'izany rehefa hita fa manimba ny tena? Satria efa tafaroboka lalina letsy efa zary andevozony vola sy ny rendrarendra ka sarotra miala. Ka inona ny tsy hodiana tia tanàna raha izany ka? Raha sitraponao dia tsy te hiverina tia tanàna tsony izy. Hiverina tia akaretina ho zaka ny ve ny ahitany lasy vola soa, ho tanta ny ve ny esoesiny tany amamonina, ny latsalatsan'ny ray aman-dreny sy ny fianakaviana tsy ambaratsony amin'izany. Raha zava-manjoa ny zanamary zalahy dia sarotra ny ilaza azy hoe zay no anjara sy lahatra efa voasorotra izorana. Tena raha tsy vitana mihitsy izy leta. Zay ny anjara sy lahatra voatokana ho azy ka inona indray no ambarany lamy ohatran'izany? Diso safidy izy letsy tsy ampifandiniana sy fiheverana izy ka zay no nahatonga ny diany iraparapa anaty aiziny fahaverezana. Mino elizany fa raha ao aminy ny finiavana hivoatra sy anary tena dia mbola ho avitra izy tena ny any dia afaka indray anarina ny diany. Zay le hoe sola vo ay amindra sokinda ahitsako marina letsy zany voalazanay izany totovo. Zay no nahatonga ilaza teo hoe tsontsapaky izy ka matim-bela. Zay tsy mahay mandanjalanja sy mihevitra ampisainana zay hitondran'ny fiainany any mazana no ho very amin'izao fiainana izao. Natotry ny SM radio nareo teo Zanama. Tantara indray miseho no soratan'ny fanjarazara ho velomin'ny nofy sy Christophe Biarmanana ary Slo José miaraka amin'ny Saoly. Mandray feo Ando, mandrindra ara teknika Onja, Nanatotosa Slo José.